tamin'ny fonony zaho fahakely efa ely zany dia anisany nanamarika ny fiainako ny mijery cinéma tao amin'ny cinéma soa tamin'izany fotoana zany miaraka tamin'ny ankizy mpiara-mianatra miaraka tamin'ny ray aman-dreny tsy fony io fa indray mandeha indroa fotsiny tamin'ny fiainana dia zany cinéma zany maty tsisy tsony ankehitriny dia ozy izy za hoe vonare ary reanareo ihany ny antsonay hoe ny fialamboly ny kolotsainy dia mila piroboroboana eto Madagasikara. Araka ny fanambara teo moa dia hoe ny fanirian'ny ministera zany dia ny mba ho afaka ampirisika sanoana n'izay inisiativa rehetra zay nga manasika ilazana azy mampiroborobo an'izay kolotsaina izay mampiroborobo an'izay lafin'ny zavakanto zay ohatran'ity canal olympiade izay hitantsika fa sehatra goavana be ho an'ny mpanakanto malagasy ho an'ireo mpisehatra amin'ny sarimihetsika ihany koa ny fepetra fotsiny takina amin'izy ireo dia hoe mba manara-penitra ny zavatra atao ny zavatra misy zao mbola tsy manana horonan-tsary malagasy tsika vokarin'ny cinéma malagasy azo alefa eto amin'ity toeranyity satria mbola tsy maharaka an'le fenitra takina zany amin'ny sehatra raisam-pirenena le horonan-tsarintsika fa miaraka amin'ny canal olympia zany dia isy ny fampanofanana na ny formation menandreo acteur du cinéma ny ataontsika hoe mpisehatra amin'ny lafin'ny sarimihetsika mba ahafahany manaraka an'izay fenitra takin'ny sehatra raisam-pirenena zay. C'est un partenariat, c'est-à-dire que nous on a des infrastructures, mais nous n'avons pas forcément les contacts chez Canal Olympia avec le milieu culturel et artistique, donc c'est un vrai partenariat avec le ministère de la Culture. Nous allons probablement monter des événements ensemble dans nos infrastructures pour des artistes, que ce soit de l'humour ou de la musique, parce que je sais que la musique est très 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 en pointe à Madagascar. Donc voilà, c'est un vrai partenariat entre le ministère qui dispose de tous les atouts pour avoir des contacts auprès des jeunes artistes et puis nos infrastructures. Canal Olympia a également une autre vocation, puisque nous avons signé une convention avec Madame la ministre de la Communication et de la Culture, sous l'égide naturellement du président de la République, Anthony Rinderzoen. Et cette convention dispose que nous allons mettre de façon périodique cette salle, cette scène également, à la disposition du gouvernement de Madagascar pour promouvoir la culture malgache d'une part, mais également promouvoir les artistes malgaches au niveau international. Donc les programmations se feront de la même manière qu'en Europe et en Afrique. Ce sera les mêmes choses, des blockbusters, des dessins animés, un certain nombre de grands films que les malgaches verront à la même heure que les spectateurs parisiens, dakarois et d'autres, les quinois.